Tsy aitraitra ny fanamboarana sy fanavaozana ireo lalankely eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Tena iankinany andavanandro ny mponina mihitsy ankoatra ny fananany tantara. Anjaton'izy ireo no asam-panamboarana amin'ny alalan'ny asa tana maro mandritra ny 13 volana. Ankoatra ireo lalankely ireo dia ananganana toeram-pivoahana sy fidiovana, toerana fatsakana rano, fanasan-damba sy fanariam-pako ireo fokontany tena mila izany. Andrany Manalina, anisan'ireo fokontany ahazo tombotsoa amin'ity tetikasa vatsiny Agence Française de Développement ity. Amin'ny mahafaritra iva azy dia mijaly noho ny fiakaran'ny rano isan-taona ny mponina eto. Ho afa-pasahiranana izy ireo satria aren'ireo lalankely ato aminy. Fantatrareo zavatra nitrangana aty hatramin'izay. Fantatrareo fijalianareo no hoe manaiky zipo, manaiky pataloha. Tsy ataontsika manaiky zipo sononareo fa ho amboaritsika ny lalankely aty. Azo foto-dravitra asa-pidiovana ihany koa ny mponina. Ka anafoana amin'izay ilay endrika ratsy amin'ny resaka loto ananan'ity fokontany ity. Tsy Antananarivo renivohitra ihany no mahazo tombony amin'ity tetikasa lalankely ity. Hovatsiana ireo foto-dravitra asa ireo ihany koa ireo komuna manodidina ny renivohitra, ka anisan'izany eto Bemasoandro Itosy. Ravoravo ny mponina, ho vita ihany ireo lalankely nampiferitraina azy ireo rehefa fahavaratra. Afantaran'ireo mpandalo avy eny Pasika ity tanàna ity ny fahamaroan'ireo vehivavy manasa lamba amin'ity rano mandeha tsy dia madio loatra ity. Amin'izao taonjato rehefa mandroso zao tsy mety tsy ngamba ny rano. Amin'ny rano mandeha no anasana lamba. Ka zay ny antony hoe asiana bassin. Izay dia tonga aty. Tsy tonga fotsiny anao kabary. Fa tonga aneo fitiavana. Zay ninina zavatra mitranga. Ninina zavatra miseho amin'ny azo tena sarotra ilainareo anay dia eo foana izay fanomentanana baloka. Ankoatra ny lalana dia ahazo toeram-patsakana kosa ny eto mifokotany Tsaramasay. Manomboka amin'ny 4 ora maraina ny mponina ety dia efa mandahatra ny dabany akana rano. Nitaraina ny mponina mivantana tamin'ny filohan'ny tetezamita ihany koa ny tsify sy ny toeram-pivoahana eto. Misy bloc sanitaire anankiroa. Efa niritrano tanteraka somatsara satria sisika bloc sanitaire anankiroa eto amin'ny fokotanin'ny Tsaramasay tombolasy tombovavy. Iza moa tsy mahafantatra ny Besarety rehefa fotoam-pahavaratra. Milona anaty rano mihitsy ny mpampiasa lalana. Avoazina ny lalankely mirefy 450 metatra eto. Fa indrindra ahazo toeram-pitsaboana izahana fahasalamana maimaimpoana ny mponina. Andrositsika anangana. Raha misy trano ato hijeritsika izay trano afaka ho alaina na hifafanarahana amin'ilay tompony na misy tany ihany koa dia ho alaitsika anaovana toerana fitsaboana maimaimpoana ho an'ny mponina mahavoky sy ampandrana ary Besarety tokolatokogavy. Rehefa marary ianao amin'izay fotoana izay dia maimaimpoana ny fanafody, maimaimpoana ny fitsaboana. Zay no adidy hoentiko aminareo eto androany. Mahafantatra tsara ny fiainan'ny mponina eto ampandrana Besarety ny Filora Rajoelina, ka ny laza ho manana didy amin'ity fokontany ity. Aran'ity fitsidina nataon'ny filoha ity teto amin'ny komina Ankadikely Ilafy. Niavaka ity fihaonan'ity. Ny fampitafa mivantana tamin'ny Filora Rajoelina ny mponina ka fantatra ny tena filan'izy ireo. Mpianatra zany dia betsaka ny fisafisafianarana noho ny fahakelezan'ny fianarana ka dia mangataka zany zay fa misy solution nataonay ery. Zao tsy very amin'ny tanety fianarana. Ny fianarana zany mbola tsy vita. Mbola tsy vita satria Tableau tsy tableau. mbola tsy tableau fa mbola tsara fotsiny dia mbola tsy mitafo rehefa mitafo fa mbola tsy vita ny livre dia mbola tokony hianatra zany mpianatra. Mbola tsy misy ny kilasy 6e, 5e fa le 4e zany rehefa sy 3e amin'ny salle lavage.
tonga dia tongako dapolo zao iny tsy mitolana regny ohatr'izay koa tasy io misolotra dorozian tena so ihany a fa nentitsika taty izy misy dapolo any any dia hoentitsika ny dapolo anak'izany ny dapolo misy any misolotra dorozian dimapolo ampy dimapolo ay misy dapolo dimapolo zany ny anak'izay a dia misy armoara koa dia amboaritsika zany dia izy zay regny dia mametra tanàna président fa resaka momba ny sport mihitsy moa zany no apetaka eo aminao problème zay a manque matériel surtout terrain fa rehefa zay a tsy tapakatsany centre ville raha tsy finaliste nefa ny hitanao ihany ny taony ety amintsika mbola navahiny dia eo amin'ny resaka matériel na ringo vue na foty dia mbola mijalona ny aty amin'ny afamotsany inona le matériel resaka tasy maillot baolina surtout ny salle de musculation zany ety tsy misy koa ny président joueur amina tenue maillot bodasy to complet avao le tena atao amin'ny any andafo regny fa to tena zavatra lehibe zay zany mba mangataka amin'ny sonomera sy ny fifokotany jerevy toerana anaovantsika salle de musculation hoan'ny mba atao mazaka maro le izy hoan'ny fokotany maromaro dia loafintsika salle de musculation complet ankoatr'ireo dia atsangana ny CSB2 eto Ankadikely Ilafy arenina ny lalana amin'ny refy 500 metatra ahazo baolina fontaine kianja filalaovana volley sy basket ny tanora ary satria efa akaiky ny fety noely dia ahazo tombony Ankadikely Ilafy satria ary manana ny florajoelina fety manokana izy ireo